Miarabantsika rehetra, hijery tetikasa momba fanabeazana ataon'ny Adra isika ary anaraka tantarana zazalahy mahery fo iray nahazo tombontsoa avy amin'izany tetikasa izany. Zafilany anaran'ity zazalahy ity, enitaona izy, monina aty Amin'ny aty atsimo Madagascar miaraka amin'ny reniny sy ny ray-tam-po aminy anankiroa. Sarotra ny fiainan'ny zafilahy sy ny reniny satria kila maina hatramin'ny fahakeliny izy. Ny tao an-tokantrano kosa hirana ara-pivelomana sady ny anjadiany tsy fahampijakafo satria efa taonany maro ny siny ahitany tany Amin'ny ary miha-mahery vaika izany ankehitriny. Ilay antoandro gere ho mandraketa. Na ho hariva reke ho magnatsako na ho santsako I hanigny. Fa mosary ty matanjaka toy na fa mosary le tsy mahafaka fa mahitehiroro avao. Na eo aza ny fahasahiranana sy klimana izany dia manana toetra miavaka izy zafilahy, mazoto, tia mianatra ary manana fijery lavitra ho an'ny hoaviny. Isan'andro dia miezaka mandeha mianatra tahaka ny ankizy rehetra izy ary ny reniny manampy azy miomana sady manatitra azy amin'ny an-tsekoly. Nafabehana dokotera. Mazoto mianatra re satria mba tae hoe ino ty raha mba hivelomako zaho fakombo avy eo ka ty orinasa ho asako tsy fantako. Aleo raho mba mianatry sao dia mba hahay raha. Ireke naho fa niavy fianaragnay le nazoto nianatra re tsy niforisevigny fa sitrampo ero nazoto hianatra. Na teo aza ny fahafinoana izany dia hita ihany ny fahasahiranana sy tsy fahampiana isan'andro ka tsy lavorary ny fianarana. Sakana ho any ankizy aty Amin'ny manko ny tsy fahampiana ara-tsakafo ary betsaka ny tsy mandeha any an-tsekoly noho izany anton'izany. Ny taona 17 dia nanomboka tetikasa famatsiana ara-tsakafo tao amin'ny sekoly miisa 3 tao Amin'ny ny Adra. Mpianatra miisa 7,000 eo no mahazo sakafo isan'andro ary anisan'izany zafilahy. Mampazoto mianatseo misy sakafo ndraiky lasy mba hampatanjaka. Mety ho 2 tao ma zay ty nahazoa ireo azy amizao. Fa mizara I sakafo le tsy zafilahy avao ma I fa ireo aby mianatsy fonga mahazo iaby. Mahazo ajaja maro le mahazo ka ty zafilahy. Maro ireo ankizy maniry hianatra toa ny zafilahy kanefa no fahasahiranany ray aman-dreny sy ny fahasarotam-piainana dia tsy afa-manoatra. Manohana ireny ankizy sahiran'ny reny ny Adra amin'ny alalan'ireo tetikasa fanabeazana sahaniny mba hahafahan'izy ireo misonitra ary mahazo fahalalana. Ankehitriny toy ny ankizy rehetra izy zafilahy noho ny toana ara-tsakafo azony dia lasa matanjaka ary mahaleo tena. Le mazoto re mianatra satria voky le tsisy mpitondra re nda tekombo fa rehefa vata avao minday azy voakany ndra moly ndra mandeha magnantony fianarana. Iray amin'ireo andraikitry ny kristianina ny fanabeazana araka ny lazainy Ellen ao amin'ny boky Tanamasoandro ho fahasalamana. Tsy maintsy vonjena amin'ny mahandra, karakaraina amin'ny marary, ampaherezina amin'ny malahelo sy ny fadiran'ovana, ampianarina ny kely fahalalana, toroan-kevitra ny tsy ampy fanandramana. Manohana fanabeazana hatrany ny Adra satria zava-dehibe ny fivelaran'ny olona amin'ny lafiny rehetra, ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Tanjony Adra rahateo ny hanampy ny mpiarabelona mba ahafahany tsirairay miaina araka ny fikendren'Andriamanitra.